vony zay mpanolotsaina manoka ny fomampirenena ny tapany faharoa iarahana amina mpandraraha ary resahana misimisy kokoa ny lafin'ny fiverenantsika ao anatin'ny tsena be ny AGOA miaraka amin'ny ripekitana an'izy amerikany manasantsika anaraka ny fandarana miarabanao ihany keo andre matompanolo-tsaina manokana ary misotranao mivahiny mivantana eto amin'izao alina izao miarabanao fa Andriamanarivo ary miaraba ny mpanaraka ny fandarana matv amin'izao resy fotoan'izao ya ny fanontaniana voalohany avy nakalaza ny fetim-pirenena isika fetim-pirenena voalohany tato anatin'ny repoblika fahefatra ho anareo ao anatin'ny fitondrana ianao raha teo ao anatin'ny fiatodinan'ny repoblika ahoana ny azo ambara raha anao jery tontika na jery lanja kely karazana bilan an'izay etsika fanamarina ny fetim-pirenena voalohany tato anatin'ny repoblika fahefatra izay tsika ny voalohany teny aloha dia ny fisaorana ny vahoaka malagasy ray manontolo zay nahatratrany ny fitsingerena ny fahaleovantena fankalazana fahaleovantena iny ny azo ambara dia afa-po zay afa-po ny mpikarakara rehetra ary isaorana manokana eto ny vahoaka malagasy ray manontolo ny mpikarakara no amin'ny tafika zany zay tompomarika ihany koa tamin'ny fikarakarana isaorana daholo ny rehetrarehetra tamin'ny fandraisana anjara ary ny azo ambaro izy ateo dia fahombiazana ny iverana azy ny antony dia satria nisy ny zavatra maro zay nietretina tsy tanteraka ikorotana sam'zany kanefa dia nizotra araka ny tokony ho izy le izy marina fa nisy ny lesoka tsy kelikely ny naniny io nisy ny nanakorotana ny ezaky nanakorotana iny fa voafehny ro mpitandro filaminana le izy ary dia zay nisaorana ny malagasy ray manontolo ary misaotra antsika rehetrarehetra satria dia nizotra tamin'ny pahatonina sy tamin'ny filaminana tanteraka ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena tsy teto tanynarivo ihany fa eranonosy ka dia ararotiny eto ny fotoana zany nomezana sy anolorana zany fisaorana sy fankasitrahana zany raha tarafina amin'ny isa taona andriamato jabarsona randrenarivony miendrika ivelany fotsiny tsikaritra io somary ohatra nangatsitsika raha tsy taratra fa tsy mifanangana-tsaintsika io ohatra na ny teto andrenivohitra na ny tany amin'ny faritra zay nazamona fanamarena moa ohatra ny olona ave no malaina sa divitra ny fiainana sa mondial no malaza loatra ahoana ny fahitanareo présidence za hoe hafanampo sy risipony olona tao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena zay fanehoana n'ilay hoe afina fitiavan-tanindrazana zany anie no nanisany joronay zany no anisany betsaka ny fanankanana tamin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena iny hoe ianareo dia ohatrany nisy ankizy maro be nampiasainareo niterenana ka ny mamasina tsy zay loatra le izy tsy zay loatra le izy indrindraindrindra tia amaly zay fanontaninao zay mihitsy ny antony ny amalina zao resaka zao hoe reny ankizy reny dia iverinao ny tanora am'izao fotoan'izao satria araka teneniny toatra somary mangajitsika io iaraha malalo io iaraha mena am'izao fotoan'izao fa niova le toe-tsaina itsika ataoko hoe itsika efa le bebe am'izao fotoan'izao no niova le toe-tsaina amin'le fitiavan-tanindraza satria am'izao fotoan'izao raha mananga-tsaina ianao dia ohatrany ianao indray ninatra asa zavatra hitatsika zany hitatsika isan'andro zany nefa taloha tsy zay ny toe-tsaina malagasy iny mahatonga an'izany zany hoe tia tenena hoe taolo zay taona maromaro zay dia tsy nisy tsony lay fanentanana tsy ampitsony lay famporosiana an'le vahoaka malagasy andrehitra ny hafany am'le fitiavan-tanindrazana dia zay no mahatonga an'le hoe somary nangatsitsika ozy ianao teo ary zay nena ane nijoroana am'izao fotoan'izao ato amin'ty 4e république ty izay dia hiezaka am'izay manomboka izao ary hotoizana le izy hoe atomboka aty amin'ny tanora am'izay aty amin'ny ankizy zany fandrehetana ny fitiavan-tanindrazana zany satria zany ny tsy ampy teo hatram'izay nanaiky ianao hoe somary nangatsitsika ary tsy ampy ny fanentanana ianao isan'ny traikefa sy kasikety anankiray ahafantarana anao zany hoe resaka fikarakarana itsika goavana sy fampahafantarana itsika izany inona no mety lesoka tao anatin'ny fikarakarana na tonga an'izay hoe tsy tafapaka ilay afatra somary nangatsitsika ny olona ary mahatonga ny adevitra am'izao fotoan'izao andre matompanolo-tsaina dia raha malala fa misy dikany politika ny fahatongavan'ny olona ary samy mametraka dikany politika amin'ny famaronana fa avy-tsy ny olona tonga manatrika ny tony-teny mamasina reny daholo ny mpijery politika rehetrarehetra zay angely zay le zay ko zay nge le tiana ovany le fanovana tsy ho hitanao miova tambokeo fa ny magatsitsika efa niezaka aloha itsika rehetrarehetra ny isatsokajiny mba niezaka am'izay fanahitana an'izay tsy hoe mangatsitsika loatra le izy fa
tsy ampy le fanentanana ary le fiovana mandeha tsikelikely de mazava loatra fa raha ohatra ka ny ankizy am'izao fotoana zao tsy ho tonga saina ny am'izany fitiavan-tanindrazana zany a de ho sarotra ny amin'ny aorina ka de zay mahatonga hoe ao zay atao resaka politika ary zay mihitsy zay zay hoe zay ny nanimbatsika teto Madagasikara ny malagasy a zay fijerevana zay fa ny fety-pirenena zany de fetin'ny malagasy ray manontolo ary tsy tokony tsisy resaka politika ao anatin'izy tena fetin'ny malagasy iray manontolo zany ny dikan'izany a ao tsy jerevana intsony hoe tiako le mpitondra na tsy tiako le mpitondra de hoany na tsy hoany fa tokony le firenena malagasy no jerena azay mahatonga ny teny hoe zany hetsika zany a de ho ataonay manomboka zao ary ho tohizany zany a fatria isika efa ataoko hoe isika zay efa zokonjokony tsy fantatra mbola ho avitra na tsy ho avitra am'izay intsony a fa mila fanovana zany mila fanovana zany a ary zay fanovana zay de izahantsika am'ty 4e république mba amerenana tsikelikely amerenana tsikelikely zay ataoko hoe zay afon'ny fitiavan-tanindrazana zay ary ngamba manaiky ianao miaraka amiko fa raha rysitsiny loatra raha dian'izao ny ankizy sy ny tanora de efa ampianaritsika am'izany hoe maninona moa manangatsaina inona dikany fananganatsaina io maninona mankalaza ny 9 volana jona zany tsy ampy loatra zany ary miteny atao hoe manaiky fa nangatsitsika tam'ty a zay hoe zany ezaka zany tsy vita ao anatin'ny volana vitsivitsy fa mantonany zany fa la endrika anseon'le izy ma tsy natonga adihevitra ndre matompan'olotsaina manokana ny hoe le fanarinana azy andraha fanabiazana mihitsy am'sehatra rehetrarehetra ny zavatra nitranga nefa natonga ny adihevitra androany tontolo na ho an'ny gazeta na ho any anao manjery teto Antananarivo dia ny hoe nisy tao ambara hoe fanakaramana olona nisy tao ny voalaza hoe fampanaovana sonisy fanerena mpiasa-panjakana na mpianatra ho tonga anotro ny Mahamasina ary tsy maintsy mitondra 2 na 3 amin'ny fianakaviany lasa manana endrika hafa zany ny famakinana zay zavatra zay raha toka fanarinana na fanabiazana anao eritreretina atao hampietana n'lay fitiavan-tanindrazana anatin'ny etsika lehibe amin'ny firenena ataoko angambany hoe ny fampitan'ny olona azy no tsy ampy ny tsy mazava tsara lasa mivadika fanerena lizy raha fanentanana lizy lasa mivadika fanerena no andraisan'ny olona azy fa zay mahatonga ny teny raha natsikaritra tsika moaly a nisy ny ataoko hoe ny 10 rindra ataon'ny mpianatra ny elema zany nisy mpianatra any amin'ny lycée napetraka eny amin'ny gradin mba anofaofantanana reny zavatra eny a dia fampidirana sady an'le tanora le ankizy a ao anatin'le hoe fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ary zay zavatra eny mbola ho atsaraina amin'ny taona manaraka amin'ny taona ho avy manaraka ho ampidirina tsikelikely fa ny any faritra ny efa zay mihitsy ny fiainany any amin'ny faritany a rehefa tonga fetin'ny fahaleovantena iny ka ny mpianatra milahatra fa ny eto Antananarivo ny eto Andrenivohitra zany a tsy nisy zay tsy ampy zay ary zay tsy ampy zay ampandraisana anjara ny olo-pirenena amin'ny hoe rehefa olany hoe mankalaza zavatra no misy fety zany ho atao hoe ary zay fety zay iza no manao an'le fety tsy maintsy zay mifaly no manao an'le fety ary tokony hifaly zany ny ankizy mifaly ny tanora hoe tonga ny fety-pirenena malagasy de mifaly izy de anehoany azay fifaliana zay a mandray anjara izy am'reny fetitsetsiny fa zava-dehibe an'ny ankizy ary faly dolo ny ankizy moaly tamin'ny nanao an'zany ny fety zany satria le mandray anjara mihitsy mahafinaritra azy ka raha zay fandraisana anjara zay no avadiky ny sasany no karazany fanerena de zavatra hafa ary zay mila ataoko hoe mila serasera mila fanabiazana tsy kelikely zavatra zay satria zay le zayko hoe ny fampitanan'zay afatra zay a mety tsy tafapita tsara tamin'ny tompona andraikitra ka anyka lasa mivadika lizy hoe lasa fanerena ny fa raha ny tena marina ka tsy fanerena mihitsy lizy fa inona ny tena zavatra nitranga taizany nisy lesoka na fay na tonga an'lizy hoe nanana endrika fanerena ary ny zokizokiny sy ny mitovitovy taona indray mihira dia natsiary ny faharevolution socialiste rehefa natsara le hoe alefa mpianatra tsy maintsy tonga mpianatra mita be ny nanaovana azy taizany nisy lesoka na fay na tonga n'le fanentanana mivadika lasa endrika ohatrany hoe fanerena fanaovatsony endrika ohatrana zany tsy nisy aloha zany hoe fanerena tena aloha zava fa tsy nisy hoe fanerena zay le zayko hoe ny teo amin'ny mpikarakara angamba notsy tafapita tsara ny afatra tany amin'ny tsirairay avy satria zay nge le lazayko teo hoe tsy zatra an'zay ny teto amintsika tsy zatra an'zay ny teto amintsika de tahako nohatra ny manana endrika fanerena izy fa raha ny tokony izy tokony mino anao fa rehefa ho avy ny amin'ny heritaona ho betsaka ny école ny sekoly a aniry andray anjara am'zany fihetsiketsehana zany ary zay de efa ho atsipitsikelikely zay satria tam'tya tsy maintsy nyresaka aloha amin'ny école vitsivitsy fa rehefa tonga am'zay ny taona manaraka minonao fa ho betsaka ny école zany hoe i andray anjara zany fampisehoana fihetsiketsehana satria za raiky miteny to hoe ny ankizy nanao an'iny fihetsiketsehana iny a
na tsy ary fifaliana daholo tao anatin'le izy ary manomboka fantatry zareo am'izay le dikan'le hoe inona le hoe fety ny fahaleovantena ia miresaka fanabeazana tsika andre matotsovarisona radranarivony a iandry ntsisaky ny fetim-pirenena ave misy ny hetsika hitsinjovana fanabeazana ny tanora olom-pirenena toy zay sa manana paikady sy fandaranasa efa mipetraka mazava ianareo amin'ny présidence amin'ny fitsinjovana ny tanora am'izay lafiny fanabeazana olom-pirenena zay io moa samy manana ny anjara andraiky ny tsirairay avy ao misy ny gouvernementa zay manana ataoko hoe manana ny politika manokana am'izany fijerenany lafin'ny tanora manokana zay ao a ny fikambanana maro samihafa misy eto Madagasikara fantatry reny a reny fikambanana tanora reny a reny betsaka reny ny azony ety amin'ny fidedinan'ny repoblika fitondram-panjakana de manampy azy reny ivelatra bebe kokoa ary izay de vonina mandrakariva mieritreritra hoe io tanora io a de tena antoky ny fampandrosoana antoky ny fandrosoana aorina io ary raha ny sitsiny a raha izay mieritreritra sady deny zao hoe ahoana ny itondrana ahoana ny amolavolanina ny tanora am'izao fotoana zao ka hoe ao hoe io a politika amin'ny akapobeny izy io amin'ny akapobeny mihitsy a fa misy anjara tsokajy ny ministera ao ny ministera ny tanora zay misahana an'izany manokana ao koa ry fikambanana zay maro izy ireo eto am'renivohitra any amin'ny faritra amin'ny lafiny isan-karazany misy tanora mikarakara fampandrosoana fotsiny misy tanora mikarakara ny manao ny ara-kolotsaina fotsiny misy tanora amin'ny resaka fanabeazana fotsiny ireo tanora ireo zany de iverana hoe tokony ampina izy ireo tokony ampina ary toanana mandrakariva am'izay rehetra zay takatry ny saina zay rehetra azo atao a de anampina nireo tanora reo ia fa isan'ny nanamarika ny androny fetim-pirenena malina zavatra nitranga tao renany fampisehoana ny ariva zay namozana ain'olona ihany ko ary naratrana olona telopolo latsaka kely teo valomborapolo raha ny tena marina angamba taorina netsika teo Mahamasina tsy azo ansinoana hoe inona tena natonga an'ireny olona ireny satria zao alay mpanany olona eritreritry hoe izaka ny miakatra eo Mahamasina ve ny filoham-pirenena da diditsika ny zavanitranga tamin'ny lanonana fianianana zay nisin'ilay ratra sy ain'olana foy dia misy foana ny zavatra toy ireny inona no mety ambadika mety misy zavatra provocation sy finiavana anakorotana ve arak'le aiana petraka reo tany am-boalohany tamin'ny fikarakarana sa lesoko tany anatin'ny fitandrina filaminana sy fitantanana ny kianja mihitsy mety rahatonga azy izy io fa de misy lafin-javatra tahaka an'izao ny zavatra tahaka ireny a rehefa maro loatra ny olona ny tena moa manana traikefa araka teninao teo am'resaka famorina olona vahoaka be tahaka reny a rehefa maro be loatra ny olona dia indraindray misy mouvement fietsika zany a zay tsy voafehinao io anie tsy voazao nisy an'io e ataoko hoe tam asa telo taona lasa angamba roa taona lasa koa zay nisy ohatran'io koa ny teny teo amin'ny teo podium teo nosy nisy fatolo ohatran'io koa zany hoe ary misy ara fampisehoana any ambanivohitra tsy eny zay ngamba 5 taona lasa zay a nisy fampisehoana nataona tarika anakiray zay artiste anakiray zay tany ifatritra vatovavy-vinany iny nisy faty olona satria le vahoaka mihitsy rehefa tsy voafehin'le olona le izy hoe tena misy mouvement indre mandeha miaraka zay a tsy matana azy ny tsisy matana zay fa mila fitandremana zay ny mahatonga ny mpikarakara foana hoe rehefa misy fietsehana tahaka reny mila mitandrina mihitsy io zany tena tsy mafy anazy raha ohatra nga ka de tena hoe de tena ambanana basy anga le olona zay vao tsy mandroso lolana hoe zavatra ohatray fa raha vao mouvement de foule mahasotra andreny a de mila mitandrana foana zany ny tsiraray avy mila mitandrana foana na amin'ny fotoana ino tsy amin'ny fotoana ny 26 juin tahaka an'ireny a fa na amin'ny fotoana andavanandro ary a rehefa misy fivoriam-bahoaka be ohatran'ireny a de mila mitandrana daholo ny tsiraray avy ary zay ny isorako arotika eto isorako n'le ny vahoaka an'Antananarivo ihany mbola isorako ihany koa ny vahoaka an'Antananarivo ny amin'ny fahendrena zay tena naseo satria raha maly iny nefa ataoko hoe natao le fampisehoana teo Mahamasina olona tsy amanarivo ntsony fa amanetsiny ny tonga atao nefany a ny tenenina le hoe tsy manitsaka ny terrain inareo satria anaovantsika rugby io a amin'ny asabotsy fa milaza anao fa raha tamin'ny andro taloha zany hoe feranao le olona mijory ety ambadiky ny grillage ety feranao tsy avelanao hiditra ao efa potika io grillage io efa potika ny zavatra fahasimbana be teo Mahamasina teo satria tsy manaiky an'izay ny olona fa ny olona na tsy hoe nahagaga fa tena isorana ary mahavarina fa tena nanaiky ny fandaminana ny olona zany hoe le olona zany tena endry le vahoaka an'Antananarivo maly ary nampiseho izy a tamin'izany satria marina fa nanana fanahina tokoa izahay
tompona andraikitra hoe ahoana tokoa reo olondreo zany ho fery hoe tsy hiditra anatin'ny terrain fa nefa de tena mandrapatapitra ny fampisehoana hatramin'ny farany a de miezako reo olondreo a mijanona taty ivelan'ny fefy a tsy nanozongozona akory n'le fefy a ary tsy nalaim-pana akory a hitoratoraka mpitandro filaminana fa de tena endry ary zay a de anohona fisaorana reo vahoaka zay tonga marobe a teny mamasina nozay fihetsika zay lafi ny ary fenitra fitraka ndrainika ny fanakianana tamin'ny tendrenitoraka ty indrindra tamin'le hoe fisafona andia tafika dia resapiarabaky teny araka le anarana fandaharana iny androany tontolo ny andro teto Antananarivo ny amin'ny fomba natanterahany fomba-pirenena an'izay fisafona ny andia tafika zay sy ny fihetsika nataony tao anatiny inona no mety fanazavana azo atao kasika iny zay maloha aloha ny fomba-pirenena angamba no rehefa tonga fotoana antanina zay izy hoe inona ny antony mahatonga zay fa eo misy koa ny fihetsem-po mazava loatra fa raha za mijery aloha zany tsy tena neringelilana loatra ny fisin'izay raha za manokana tsy miteny amin'ny anaran'ny filoha moa fa za manokana mijery azy a hitako hoe ataony ny fisafona ny andeha tafika anankiray de mijanona kely izy miaraban'le vahoaka de manao misafona ny andeha tafika anankiray miaraban'le vahoaka tsy hitako hoe namaratsy loatra izay mety hoe mba zavatra hafa kely ndraiky hoe nkeny zany iseo zany fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho zay foana tokoa l izy a marina fa misy ny fomavandanja n'lay tafika zay tofony tompopety ihany ko izy zany de zay no andraisana azy tsy de nandraisana azy fa samy mena ny ajany sahaza azy daholo ny tsiraray avy eo a matoy izy nanaiky iodina ihany ko manotoro mamasina iny efa ataoko hoe fanajana ngezabe an'le tafika zany de dikan'zany a zay zako hoe io koa misy style nzay mba style everiny ko fa mety a ho anajana nreo vahoaka marobe zay tonga atao mamasindreo a za manokana aloha tsy de hitako hoe inona maharatsy azy a fa de nyresaka moa tsy maintsy atao ihany nyresaka hoe tsy mety iny ka io na inonino nataonao na io ara de efa misy nanakina hoe tsy tokony teo mamasina tao ny fisafona fa tokony tary ivelany ohatrany taloha de tsy ianao zany tokony mijory hoe zao ny programme de zao natao zao nanaovana azy fa raha ianona daholo ty resaky n'olona etsero ty a tsy hitanao zay atao fa de aloha mety tsy manao inona mihitsy ianao tena marina teboka farany mahakasika ny hetsika atao anatin'ny fankalazana fetim-pirenena ny fitoanana teraka de efitra koa zay tao anatin'ny herinandro maromaro no fisin'ireo podium isan-karazany zay atao hoe mba-andalana ny sasany a ianao mpikarakara hetsika ary mananatrak'efa araka nyresakitsika tao tsy azo soroana ve reny hoe fikarakarana hetsika miteraka fanotonana ny fifamovozany reny rao Antananarivo manokana zany anisany zavatra ny soroana voalohany a raha teo amin'ny osy ny podium ny 26 juin teo aloha de ilana indrindra n'izay fitohanana zay de nitsoahana mihitsy an'le podium tia tapo-tanàna tsy nasiana le podium mba ahafahan'ny olona ataoko hoe mifamezivezy zany ihany koa tsy nasiana n'lay fisafona andeha tafika manodidina anan'io satria tapaka koa ny lalana am'izay fotoana zay nezahana zany a hoe mba ezahana mba tsy aneligelenana olona arak'izay azo atao a ny fety ny fahaleovantena ka dia ny podium tam'ity tsy napetraka fotsiny tao mamasina intsony hoe eo anoseo a de bloqué daholo ny circulation eraky manodidina zay fa mba naverina zany a isaky ny ataoko isaky ny arrondissement mba natao ty ivelany zany izy a mba sady ahafahan'ny olona mifety any amin'ny fahatratra iny a no tsy anelingely any koa ny famovizany eto andrenivohatra ya iny ary raha rotony ihany ko moa fandalovanao ito satria dia fantatra fa filo lefitra eo anivony atoko HVM ianao am'izao fotoana zao iroso tsy kelikely makany amin'ny fifidianana ny anivon'ny faritra isika eto Madagasikara aiza ho aiza ny atoko HVM manahoana ny fanomanantena sy ny fahasalamany atoko hiatrika an'izany rehetrarehetra zany ny atoko HVM moa araka ny fahitatsika fa ny fafantsangana tamin'ny 7 volana May teo a am'izao fotoana zao zany a izahay ao amin'ny HVM de miezaka mametraka ny reo ratsa mangaika ataoko hoe eraky Madagasikara eraky ny faritra zany efa vitany moa zany tany Fianaratsoa efa vita ny tany Toamasina de rapitso zay a de anenjika indray ny district Anarivomamo de atsoatsy anao ny district ny Atsimondrano sy ny Antananarivo renivohitra ary de paritaka izahay a ataoko hoe anirana Madagasikara ametraka an'izay rafitra HVM zay a era Madagasikara ametraka rafitra fa olona toaniza no ao anatin'izay rafitra apetraka ny fotan'izay satria ny tantara teto de nanamarina foana ny amin'ny fisiny karazan'olona mivadika palitao izy tsika tsy ahina
tarifo ny atoko ASVM ave ny fisiny reny satria fantatra hoe iza ny endrika ao am'izao iza ny tafiditra ao am'izao ary am'izay fametrahana n'lay fototra zay mihitsy atraizany fafahana sy fasahiny ASVM mametraka n'lay fitsipika mazava sy masivana ifatenana ny olona iaraka aminy mba tsy atonga hoe virus na mety opozina anaty aparifony atoko zay zavatra zay izahay de mihevitra fa ny ASVM aloha zany tsy ametraka olona parasitage zany miainga any fototra ny ASVM ny olona any fototra zany io de manoana mandrakariva zany ny foloany ny ataoko hoe ny andohany ny ASVM de ny foloa perinasa elojana mampianana zay efa nresahana tamin'ny ataoko hoe tamin'ny reny propagande rehetra reny fa izao fitondrana zao de misokatra amin'ny rehetrarehetra amin'ny sokajin'olona rehetrarehetra tsy fidy io zany na sarangan'olona io na antokon'olona na antokom-pivavahana na antokom-pirazana na firazanany io na lahy io na vavy io na tan'olona lehibe fa misokatra tanteraka ny ASVM rehefa misokatra ny ASVM de miditra ao daholo zay tena resy lahatra ny amin'ny politika ijoron'ny ASVM miditra ao daholo zay olona mieritreritra fa ny ASVM de antoko manany maizy azy de miditra ao ny olona de ny olona any am'ireny bazy reny ihany mifidy zay olona ivery ny tantana azy isaky ny faritra io zany tsy misy hoe olona nivadika palitao na olona tsy mivadika palitao io fa izay de mametraka fotsiny hoe ny bazy manana ny maizy azy ny olona ajaina ny safidiny aloha izy ifidy zay iveriny azy ka izay tsy afaka nakana nizaniza mihitsy ao anatin'izany ASVM zany hoe ianao tsy mahazo manao ASVM satria anao namadika palitao tsy fomba atao tsy nieritreretinay zany fa ny ataonay de hoe io ny atoko ASVM raha resy lahatra ianareo de midira ka raha ohatra ka misy izay kory sanatria tsy anao ono filaza azy hoe anao débauchage hoe ianao any amin'ny antoko misy anao any de tongava aty fa ratsy ny anao fa nenay tsara tsy anao an'izany zay fa le olona mety raha resy lahatra izy de miditra rehefa tsy resy lahatra izy fozy izy hoe ijanona amin'ny antoko misy anay zay fa zay iara-dia aminareo mety daholo eo zany satria ny ASVM ny tsy voatery hoe ao amin'ny atin'ny ASVM daholo de rehefa tsy ao anatin'ny ASVM de tsy namana miaraka fa afaka miaraka tsara manao an'izao fitondrana zao fa afaka amin'ny antoko samy hafa mbola azo anatin'ny eritreretina daholo zany zay hoe ny ASVM mahery vaovao Madagasikara azy de mijery fomba fijery vaovao zay de mieritreritra zavatra vaovao hitondrana zany antoko zany miditra ny olona raha resy lahatra izy zanaty zany fa misy ny mpiasa-panjakana sasany manao karazana fitarainana sahady am'izao ny amin'io karazana tsindry na fanerena mety tsy anareo tompona andraikitra voalohany fa mitompona andraikitra sasany zay vazatra n'lay fanao sy pratika teo aloha amina tsindry amin'ny hoe fampidirana ny mpampianatra ohatra na ny amin'ny sehatra fahasalamana ohatra ho tsy maintsy ao anatiny atokony fitondrana satria ianareo zao de atoko ny fitondrana raha jerena ty ivelany ary efa atao anaty fitondrana vao mitsangana zany ASVM zany zay lazaiko anao fa hoe zay nge le zavatra tiana iove zay le tiana amboarina zay mety araka ny teneny to mety le olona any amin'ny bazy no miteny zany fa izay ty amin'ny foibe de efa mifantatra fa zay zavatra tsy nety hatramin'izay ary zay nge ny raha mandinika aloha izahay ao anatin'ny ASVM ny tena olona vaovao olona tena tsy nanao politika zany akabetsahanay mihitsy donc hoe sy folisanjato ny mpikambanao ny mpitantanao anatin'ny ASVM de olona tsy nanao politika satria tsy nanao politika satria nahita fa le fomba fanaovana politika teo aloha de hita hoe tsy mety ary misy tsy mety le izy fa ezahana izay tsy teny hoe ny ASVM no tonga lafatra marina fa mety misy zavatra tsy eto hoe tsy fanaraka tsy fanitsy amin'ny eritreritry ny maro kanefa ezahanay hoe misy ny zavatra teo aloha raha manangana ASVM izahay de mieritreritra hoe mba hanova zavatra tsaratsara kokoa eto amin'ny firenena mba hovana kokoa ny fomba fijery fa zany resahanao zany zavatra efa lesoko tamin'ny teo aloha zany de sanatria ve izay indray de mbola merina izay indray am'izao fotoana zao nefa zay milaza hoe izay de mba miezaka nanao zavatra tsaratsara kokoa mba miendrika kokoa an'izany atoko hoe tena antoko politika zany ya mamaraparana ny fotoantsika Andriamato Jobarson Andrianarivony inona no azonao amtinana sy afatra ho an'ny mpijery atsika am'izao alina izao tsitsitsitsaritra sady eny ampanidinana mahatsiaro an'le satria horesahana ny tapany faharoa mikasika ny fanambarana nataon'ny folo amerikanina amitsena ny AGOA inona ny azo ambara mikasika ny zavatra iny ny loha hevitra nentina tamin'ity ty fankalazana ny fety fahaleovatina ity de hoe malagasy miara-mentana ho an'ny fampandrosoana ny dikan'izany
mieritritra fampandrosoantsika rehefa vita nyfankalazana ny fahaleovantena ary vezany sady a no itodian'ny saina sy eritreretina isan'andro ny amin'izany fampandrosoana zany io fampandrosoana fampandrosoana ara-toekarena fampandrosoana ara-tsosialy ara-kolotsaina fampandrosoana amin'ny lafiny rehetrarehetra ka zany resahanao agoa zany de tafiditra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ka izay de manentana atsika mahavaoka malagasy a ifanometanana amin'izany fampandrosoana zany satria tsy vitan'ny gouvernementa rery izy io ary tsy vitan'ny filoha rery l izy fa ny fiaraha-mentany rehetrarehetra ary zay rezaky hoe tsy tongatonga ho azy ny lohevitra tamin'ity taona ity ny am'fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena hoe ny malagasy miara-mentana ho an'ny fampandrosoana de zay foana no voizina manomboka izao zany a am'ity taona ity a de zay ho amin'ny fampandrosoana zay a no mpanjinina sy hoatrehana eny ary tsy tsefina ho atsika mpijery fa dia Andriamatoa Jobarson raha Andrianarivony mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena no vahiny teto amin'ny fandarana resabe tao anatin'ny tapany voalohany sotra betsaka anao Andriamatoa mpanolotsaina nanaiky ny vahiny nitondra ny fanazavana rehetra teto tamin'ity androany ity sotra betsaka anao fa de misotra ny mpijery ny mateviany ko tsy mbola farana akory ny fandarantsika fa ny tapany voalohany no mijanona hoentina mitsitika toeram-piasana iray ianao tompona andraikitra iray ao anivon'izany toeram-piasana izany izay mpikamba anao anatin'ny antsoina hoe GEFP resaka ny fahitany mpandraraha malagasy misehatra eo amin'ny orinasa afakaba ny fanambarana izay natao amin'ny filoha amerikana Barack Obama amin'ny amerenana indray Madagasikara ao anatin'ireo firenena aty atsimon'ny efitra sara izay mpahazo tombotsoa amin'ilay tsena antsoina hoe agoa manasanao anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana ary mametraka amin'ny mandrapitafa ao amin'Andriamatoa Jobarson sotra betsaka de manoveloma indray